Record FM manolotra anao mandritra herinandro ity. Infraction impossible. Nosoratany ravaky ny aina Randrenary Vony. Lila, Christophe Rabearmanana, Clara, Arliva, Olravaka, Laira Kodarso no hanome aina ny tantara. Nandray feo sy nana totosa ny Arfi. Andro fahaeniny sady farany. Miala tsiny bebe, masona ny teny Monsieur Joary fa tsy very safidy zany a. Ienka ny tena anarako, tsy manan-kelofana ny andohako. Ary efa maty efa ela ndray aman-dreniko. Enina amby folo taona aho miresaka aminareo sao. Tsy mba nahita fianarana fa T4 nandeha sekoly farany. Pangataka an-dalambe ny antom-pivelomandray aman-dreniko. Ary lasa nangataka ihany koa taty aoriana rehefa maty ry zareo. Teo amin'ny faha 11 taona ka no nafantatra ny tompoko lakirama voalohany. Tsaroako tamin'izany fa isaky ny hitany dia omeny vola be foana. Nahazo tsirony tamin'ny fahazoana 2,5 ka isaky ny mahita an'ilay fiarabe mijanona teo amin'ny parikina dia nanatona azy foana. Indrisany efa fafitaka ny entiny nanjonoina fotsiny ireny mba ahafahana mitondra aty vohibao. Izay toerana nahitako ny nangidy indrindra teo amin'ny fiainako. Tadidiko tsara indray andro izay fa nitambatambazany gâteau choux dia iny fa tsy ny salasala niditra amin'ny fiarany. Kinanjo foaninana kely tamin'ilay zavamamy dia safotra tsy ny atsaro tena. Noaretsy, nomeny fanafody fampatoriana zany ry. Angamba, noho ny foa tao aorian'izay dia efa mifatotra rojo vy ny tongotra aman-tanako. Naporitany ary kotoron-geza be tsy nisy farafarany nampandriny ahy. Loza retsy zany. Andre? Nanomboka teo fijaliako ary tsy nijanona raha tsy teo amin'ny 11 taonako. Sy taona natafavoaka tao amin'ilay tramona ny mba fahazazako. Vono, fanolanana, kitakita, fampiafiana ra-tsakafo, tsy fahitana masoandro. Izany ny fahoriana nahazo ana nandritra ny 5 taona nitazomany tompoko lakira mahakeriny. Dia tsy nanandrana nandositra venao na niantso vonjy nandritra n'izany fotoana lava be izany fa dia miaritra to foana. Tsy afake. Hevitra ambany tany sarara nisy jiro manazava izay no niazonany ary nitampona foana ny vavako. Na ny fisiko taty vohibao aza angamba tsisy nahalala akory satria tsisy afa-tsy izy irery ihany nivezivezy tao amin'io trano io. Dia ahoana izany nahafahanao tao ndraika? Ianao mantsy nilaza fa tsy nisy sirika nahafahanao nivoaka mihitsy. Ny vitana Monsieur Joary vitana tsara saingy mivadika vitana ratsy. Tamin'ireo volana lasa niseho ny tantara. Mamamy tompoko lakirama tonga tao an-trano. Tsy fomba ny mody taty vohibao rehefa andavanandro satria raha ny filazany dia eny 67 hectares izy ny tena mipetraka. Falifaly ery izy tamin'io fotoana io ary nilazanao arosasy satria lasa multimilliardaire hony. Valizy mainty be izay ny netiny tamin'io alin'io ary vola lavitrisany tao anatiny. Zay zany le vola tokony fampisarahany tamin'ny dadanareo Joary. Ie, tena mety ho zay a. Niova tsy toa mahazatra ny fiatsiny tamin'io satria nanampy tamin'ny be ahy izy. Netiny tany any efitranony aho. Tsy zavatra tsy fataony mihitsy nandritra an'izay 5 taona izay. Navoaka ny tao amin'ny sosolina ary nakariny tany ambony rihana. Izay no nahalalako fa alina ny andro tamin'io. Nampandrony aho, nampiakanjony tsara ary toy ny mahazatra dia nisambatra teo anilako izy. Avy eo dia resy tory tanteraka. Dia tamin'izay fotoana izay zany no nahafahanao nandositra? Eny, tamin'io fotoana io. Sahabo efa isasakala teo famantaran'ora. Teo no nitsiry ny fikasako andositra sady hamono hafaty azy mba hamaleko faty ireo fampijaliana nataony ihany nandritra ny taona maro. Izany adalany tiala kely ity. Niarina teo am-pandriana ary nakantsy tany any efitra fandrahoany sakafo. Avy eo dia miverina ny tsaikozaiko nanantona azy. Ary nanatsatoka an'ilay antso teo amin'ny fony. Andriamanitro. Gaga nefa fa tsy ngika mihitsy ny ianao lahy.
Ny rano fotsiny tsy ninika nanenika ilay boto fotsiny trakofany. Rehefa nengaiko nefa ilay lamba dia akory ny adarako fa olona efa tsy nisy aina intsony ary foafiran'ny antso teo amin'ny tendany no hitako. Mandregako io. Nioraky ny aterana nahita an'izany ary potak'izay dia nisy lehilahy mainty fihodirana sady bokona be nitsirika teo an-davarangana ary nanokatra ny rideau. Trekako. Oaity, fa izako ty fangany sy olo-kafa tato. Fa izaka ianao azafady. Ataonao inona fatarina izay momba any tiako fantatra zao dia hoe maninona nitsatotsatoanao ny antso ohatran'izao io faty io. Sapa mon'olona koa ianao. Rija be izay. Eny, indrindra. Ilay lehilahy niaraka tonga tamin'ny Monsieur Raymond Malala tany Antsahalava. Dia ilay nitantara ny Rijabe tany amin'ny gendarmerie zany no toyany. Menjia ny Rijabe sy ny namany tany anaty ala ianao. Taorian'izay ary voatifitry ny kalaky avy eo. Ary latsaka tany akady lalina nisy rano mandeha. Tena izay. Ary efa tao an-tranon'ny bebe Zoary indray vao miverina anaty aron-tena. Tena lalina reto izany ry avitra kely Ary taiza zany nahitan'ny gendarmerie portrait robot anao raha ianao aza tsy mivoaka le trano nitazonana anao mihitsy. Hafahafa nge zany Izany no dadanao ihany naniraka vavolombelona sandoka anao témoignage tany amin'ny gendarme Zoary. Efa somary ohatran'ny resadresaka an'izany no tsisy taloha nandehanantsika taty Antsalava. Be ahoana ary mama? Hoe nisy vavolombelona nahita olona nivoaka tao amin'ny tranon'ny Kiram tamin'ny andro nahafatesany. Asa mety hoe ekipa ny Rijabe ihany modiny rany ambonina tantara tsy marina tamy mba mafana pista. Tena nanao an'ilay portrait robot any eny zareo. Tombona. Tena izay io e. Tsy misy hypothèse probable ankoatran'izay. Mbola mamerina amin'ny fifonako aminareo ary izy telo mianaka. Ka hatrao afa sahaza amin'ny fontsy. Efa saika mon'olona ihany amin'ny mantsara neviny saingy efa nisy nisosoka teo aloha ka tsy tanteraka ny fikasako. Efa membra foana ny tanako nanamonina atsy. Atolotry haza groupe antsika formation de base en diagnostic automobile sy moto ny 12 dia 14 janoary ho avy izao ao amin'ny Escan Antanimena. Ho antsika mpikirakira fiara rehetra na mpanao garage indrindra moa fa antompona fiara eny na chauffeur aza dia tena ilaina ny mahay diagnostika mba tsy ho lany vola na very fotoana intsony amin'ny fanamboarana. Raha oary ny formation de base en diagnostic automobile sy moto ny alakamisy 22 sy zoma 23 janvier ho avy izao ny théorie ary ny sabotsy 24 janvier kosa ny pratique. Ny saram-piofanana 180 000 ariary. Ny toerana ao amin'ny cafétéria Escan Antanimena. Omena boky, vidéo guide, logiciel de base maimaimpona ny mpiofana rehetra. Téléphone 038 65 740 00 038 65 740 00 nani 033 65 740 00 033 65 740 00. Mivarotra pareil diaky ihany koa zay a. Bonjour. Efitra tsotrako amin'ny fiarana amin'ny sakafo eny tedapinao. Bonjour ny vahaolana. Manome tsiro tsy misy fetra. Mampivoaka ny ingam-panahy masambatra ampianakavy na ao an-tokatrano na anaty restaurant. Spaghetti bonjour ihany atsika. Madame, fa bonjour le spaghetti tsy andiso fanantenana anao. Bonjour daholy ratsy mihitsy volo koa ina mba ampiasaindry manja manja lay vokatra mampaniry sy mampangirana ary manatsara ny volo manja ikolokolo ny volona manja shampoing après shampoing menabolo sérum ary fanaovana livine placage miaraka manja ary meva foana efa fantatrao ve ny volemon savony sy vovo-tsavony amin'ny fofona voasary manitra be lemon sasalama tsy misy dikany fa vovo-tsavony volemon fiara lovia trano mangilatra ery miaraka amin'ny savony bara volemon ny vatana malandy lery fa volemon foana manitra mandroatra be ary tena manadio tsy fo malaky ary fa efa eny amin'ny ropivarotra mahazatra anao ny savon bara volemon ary vaovao be ny vovo-tsavony volemon amin'ny vidiny 300 ariary. Ho anao io eno tsara
afatra lehibe ity avy amin'ny Orange Money, amin'ny vola ary Airtel Money ity. Toromarika entina miaro kokoa ny volanao, tazomo tsiambaratelo ny code secret anao. Isao tsara ny volanao rehefa manao dépôt sy retrait. Tsy misy olona tokony hiantso sy hangataka ny code secret anao na ovinanao viny. Raha misy ayay, aza misalasala miantso ny 204 ho an'ny Orange Money, 807 ho an'ny M-Vola ary 121 ho an'ny Airtel Money. Miara-miasa, iaro ny volanao. Audio, fantatrao ve ny vaovao? Ye, vaolinina vaovao, alitra mita efatra, lasa fifaliana ny fanasana lamba. Sady amin'ny endriny vaovao be. Floral, exotique, lavande sy original. Vaoline, manitra be sady mangoatra ery. Vaoline, miaro ny lokony lambanao no tsy maniva tanana. Vaoline, mitsitsy be no sady formule vaovao. Amin'ny vidiny 800 ariary fotsiny, hitanaiza n'aiza eto Madagasikara. Vaoline, vita malagasy. Nandika lalàna ianao saingy tsy nanao eloka be vava ry avitra. Efa nisy nanatanteraka mialohan'ny nahatongavanao mantsy ny asa ratsy saika ataonao. Tsy feno noho izany ny fiepetra mahampamon'olona anao satria olona efa maty le nitsatoanao ny antso fa tsy olona mbola nanam-pofinaina akory. Infraction impossible. Iny voambola namahalaza azy raha tika amin'ny teny vahiny. Mamaritra toe-javatra ray izay misy olona manandrana nanao eloka. Saingy tsy naombola eloka tiany atao noho ny toe-javatra tsy voafehany. Na dia raisina ho fantika an-dalàna aza le etsika dia tsy azo faharitana ho eloka be vava satria tsy tanteraka. Mitovy amin'ny nanam-pozin'olona tamin'ny zavatra tsy nahafaty ihany. Nanandrana nanao eloka le olona saingy tsy naomby eloka io satria tsy pozina le zavatra nampiasainy. Raha iverenako momba ny avitra dia tsy misy andiny dalàna manasazy ny famonoana faty izany. Efa faty tokoa ve moa mbola ho azo vonoana? Zavatra tsy mitombony izany. Ny fikasana mono olona no mahavoasazina tsy tonga tamin'ny tanjona mitratrariny azy izy. Ny antony dia voasokajy ao anatin'ny tentative punissable ny infraction impossible. Tsy maintsy gadra ihany ingesana izy ny dikany satria efa nanandrana namono saingy tsy naomby fotsiny ry tsary. Eno a, kosetsitra ponja ihany izy zany raha izany. Tsy anjarantsika no manapaka an'izany izy mianaka. Ny mpitsara ihany no afaka mandidina higadry avitra na tsia. Tsy ny fanagadrana ihany koa no atao hoe sanction pénale fa misy koa ny lamantsy ny asany teavozina. Mila mitoky amin'ny fahendren'ny mpitsaritsika noho izany. Raha teo hiavitra mbola tsy ampitoana ary fantatsika tsara fa vokatry ny atezerana diso tafahoatra noho ny fitazonana ankeriny azy na andritry ny 5 taona no nanandramana namono ny kiramo. Azo raisina ho circonstance atténuante koa zany fa atezerana diso tafahoatra. Mademoiselle Enky lahatry ny avo misy mitady ianao. Marsoa. Manao any Enky? Soary, fa maninona ty ianao? Mahazo mipetraka ve aloha e? Ngolo be mantsy mitongotro mijaridiny eto atokonana eto. Mipetrapetra ary. Azafady fa farina be koa dia lasa nampitsangana anao ela be. Io seza dia mahazo toerana. Misaotra. Mialatsiny aloha fa tonga tsy nampilaza ary Enky. Gagabe zao ianao mahita e? Fa ina moa tokony agaga? Anga ianao tia dalosy ny tokony hampanisikitana ny foko. Andray kosa ki. Sady olona tsy ndraraha nandritra ny enim-bola natao kininy e. Samba ny androana azy ianao fa namangy taty. Sa diso a? Tsy diso ianao ka. So mihitsy avo nakaty aminao tao aorian'ny voan'ny didim-pitsarana nandefanao taty amin'ny tobony zaza maditra. Dia taiza foana hono izany Monsieur Joary nandritra an'izay mbola an'izay ka. Somary sahirana kely fotsiny aky dia izay no tsy nahatonga taty mihitsy aho. Fa tsy hoe nanadinanao akory. Zany? Zaza inge nalahelo be foana e. Sany koa hoe dia mamarina e. Tsy mahay mavandy ianao io.
Mifonary marina teninao fa fandainga raha tena maniry ny ahitanao tokoa mantsy tsy maintsy nahita fotoana nahafahana namangy anao taty saingy zay ny hoe matahotra dia tsy sany niatrika anao renika mahatsiaro menatra ny vava natokanao hatrizay aho dia nihevitra fa tsy ho voafafa fibaboana tsony reny teny marary nataoko ireny vare mbola afaka ny amela avy izany ianao sa efa mihidy tanteraka amiko ny fonao tsy mitazona lahelo aminao izany ary tsoary nahafonjy ange ianao raha tsy nisy anao efa tsy olombelona tsony afa naleviny olon-dra tsy tanatoana ona ataoko ahoana moa no tesitra aminao na ataoko aza hoe nisy disadisa teo amintsika sady amboara ny saina dia aza mandiso ny tenanao ny amin'izany tsony oe tena faly be misotraka enika maivana be mifoko mandre an'izany teninao izany tsisy fisaotrana ka rono ry daholo izany nanjaitra nreto lamba misy saripetako fe tsara be eto amin'ny lamba latabatra reto za daholo nanao andreo misy tianao nga azoko menanao mantsy izay tianao le madama mpiandraikitra anay ato amin'ny tompony na mpianatra anay andreny zany tsara kosako zany tia mosara misy sarina rose meny ty zao ny tena tiako be eto anao ary tianao tena marina eno misaotrakia avaliko tsara ty dia tifiriko amin'ny ranomanitra foana dia ataoko solonondana mba anofisako anao isakalina anomboka indray ty lehilahy ty ka ho tsinoko ary ve tena tsy mahavita manafina aminao ny fitiavako tsony ange ary enike efa trany tsahalava no efa nitebo fitiana aminao adalangambo ianao satria tovavim-bola zandroko valotona no maharaiki piti saingy tsoroko aminao fa mbola tsy latsa-piti tamin'nybehivavy toy izao akoatranao enika resinao tanteraka soary azavaliana akory zava-dehibe mety hanovan'ny fiainako izay aloako ny vavanao rehetra ka dinio tsara aloha vao mamaly ianao fa mahandry any foana ange akery fa hono amin'ny herinandro tokoa moa ianao no voaka ny ty tompo ty amin'ny latrobizao fahoana ho tsy hainaiko aty ianao dia entiko mody any aminay any aminareo any an-tanànanay eny Ambomahitsy le trano ivantananao aza ange efa voalokon'ny mamaso bebe tsara be mihitsy ianao sy bebe no iaraka hipetraka ao fa za sy bebe ahoana fanga bebe hijanona ty efa mifindra ty an-taninarivaka izy fa tsy hijanona ny atsahalava tsony trano lovana avy amin'ny bebe mantsy le hipetrahanay ao dia le trano misy efitra telo tokotany be no hitoeranareo mianaka dia iza indray izany no ambana le tranon-drazana ny atsahalava raha izy aza ty an-taninarivo mpiandry tanàna no any zao rehefa misy lana maika ihany sisy izay vao midina anyray nikarakaranao mantsy ny lara-pahamehana aminy zany very tsoary nilaza izy fa hanampy anao mba hatratraranao an'izany tanjona tena irinao amin'ny fiainana izany vao nanovany didim-pananany rehetra mihitsy azy izy fa hoe mampidiry no isan'ny mpanova azy ianao tray ho fean'izay rehetra izay tia ampafantatra anao ary enika fa efa zahay indray zao no fianakavianao vaovao tsoary ry fina mampitomany anao fa loatra tsy neveriko mbola sahaza aza amin'ny fahasambarana izany ahita masoandro mihiratra amin'izay izany le enika vo fitaka fahiny rehefa avy ny lanja sioka mavesatra nandritra ny 5 taona mivaleakia miendrika anao izany tsoary etsaro fihiniko izany avako izany dia aza mitomandrosony moa atolotry
Haza Group antsika formation de base en diagnostic automobile sy moto. Téléphone 038 65 740 00 038 65 740 00 nani 033 65 740 00 033 65 740 00. Mivarotra appareil diag ihany koa zay Madame, bonjour, le spaghetti tsy andiso fanatenananao. Miaraka manja ary meva foana. Ny vovon-tsavony Volemon amin'ny vidiny 300 ariary. Baoline vita malagasy. Orange eo anilanao. Nanotra ho anao teo ny tantara eto amin'ny Record FM. Infraction impossible. Nosoratany Ravaky ny aina Randrenary Fony. Lily, Christophe Rabearmanana, Clara, Arliva, Olravaka, Laira Kotoarso, no nanome aina ny tantara. Nandray feo sy hinana totosa miaro fy. Infraction impossible.